Salama daholo androany isika dia ndao ara hiresaka ny mahakasika ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao. Tsy inona moa izany fa vaovao ho an'ny mpanakanto, izany hoe mpanakanto Big MJ izay lasa ambassadeur-ny Orange ary ny mpanakanto Tansimena kosa dia lasa ambassadrice ny Telma. Fa milohan'izay dia aza dino ny manao commentaire amban'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina rehetra rehefa vidéo manaraka eo. Aza dino ihany koa ny milaky ny vidéo antsika ary tsarovy mandrakariva ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amintsy tonga toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Na i Tansimena na i Big MJ dia fantatsika tsara fa samy artiste malagasy ary samy manana ny lazany raha ho an'i Madagasikara indrindra fa ny ampitan-dranomasina ihany koa. Samy manana ny lazany hoy aho ary samy manana ny mahizy azy satria efa samy ela noho ny manosana izy ireo tao anatin'izany tontolon'ny mozika izany ary mbola ao anatin'ny laza tsara mihitsiny mandrakitiny androany. Ny hoe halaza sy ny malaza dia mora azo izany laza izany, fa ny tena sarotra kosa dia ny hitazona laza. Fa ireto mpanakanto anankiroa ireto dia isan'ny tena azo lazaina hoe nahatazona ny lazan'izy ireo hatramin'izao. Raha ataontsika jery totika dia teo amin'ny taona 2024 izy ireo no niakatra tamin'izany laza mafana izany. Tansimena moa tamin'ireny hira izay nanamarika ny fisiny ireny tamin'izany fotoana izany hoe tsinjaka popoka sy baly mafana ireny fa i Big MJ kosa niakatra tamin'ny lazany tamin'ilay hira hoe mikisakisa izay nanaitra ny maro tamin'izany fotoana izany na teo aza ny famoahany an'ilay hira hoe tsinjaka izay natao somary tamtam foana moa izany hira zany tamin'izany fotoana izany izay tena tiany tanora ary efa narasady ny mpankafy Big MJ tamin'izany fotoana izany. Nanaraka taorian'izay ny Love No Limit, ny Doudou, ny Maximum sy ny maro hafa. Iry consigné moa efa tsy tenenina intsony fa i Tansimena kosa tetsy andany dia namoaka an'ilay hira nampiavaka azy tamin'izany fotoana izany ilay hoe Sitra Solo izay tena tiany tanora ary nameno ny Madagasikara sy ny ivelany ny lazany ny tiran'ny Tansimena ilay Sitra Solo iny. Tamin'izany fotoana izany moa dia mbola i DJ Cool ny fofombadin'ny Tansimena izay sady DJ no chauffeur mpitondra Tansimena rehefa mandeha tournée. Fa i Big MJ kosa tetsy andany dia mbola nivady tamin'ny Marina Lemary izay vadiny tamin'izany fotoana izany izay tena niavaka ny fisiny Marina Lemary sy Big MJ tao anatin'izay fitiavana lehibe izay nilelalela tamin'izany fotoana izany ary nampiara-peo mihitsy moa izy roa izay tena nankafiziny be sy ny maro ary nitondra laza tena ambony dia ambony i Marina Lemary tamin'izany fotoana izany. Ohatrany hoe mahita any Jay-Z sy Beyoncé mihitsy ny malagasy tamin'izany rehefa mahita any Marina Lemary sy Big MJ rehefa miakatsehatra. Fa io moa zany tokatrano tsy ahaka ary tsy voatery izay indray mandro kosa indray mifoha. Matoa nisy ny fiandohana dia tsy maintsy misy ny fiafarana. Iny fa nisaraka i Marina Lemary sy Big MJ izay fantatsika ny tontantara rehefa avy eo dia nisaraka ihany koa DJ Cool sy Tansimena tetsy andanin'izay. I Big MJ amin'ny mahalehilahy manambola azy no sady bogosy ny lehilahy tsy ela akory dia nahita solony arina izy ary nanambady any vadin-defimandriny amin'izao fotoana izao io izay tany Amerika moa no nifankahitana izy reto satria nipetraka tany Amerika i Allen izay vadin-defimandriny Big MJ amin'izao fotoana izao ary sady niteraka izy ireo rehefa avy eo. Nandritran'ny maro ihany raha ny fisarahana nisy teo amin'ny Big MJ sy Arna izay tena nampametram-panontanina ireo mpankafy sy mpanaraka any Big MJ tamin'izany fotoana izany. Fa tsy ela akory dia vao nahita any Big MJ nanambady any Allen ny rehetra iny fa tonga saina fa mety izay le hoe tsy anjara ary rehefa tsy anjara ny fankatiavana dia tsy maintsy misy foana izay fisarahana izay. Fa i Tansimena kosa tetsy andaniny dia naronaro ihany ireo faniny sy ny mpanaraka azy no nametram-panontanina hoe fanahoana ny Tansimena sy DJ Cool no nisaraka, inona ny olana sy ny maro hafa. Tsy ela akory anefa n'izany dia nahita any Iona Edge i Tansimena izay azo lazaina fa mbola zandry ny lavidavitra raha ny eo amin'ny taona no resahana. Fa io moa zany ny fitiavana sy ny taona no famitra ao anatiny fa ny fankatiavana no lehibe indrindra. Fa ny mpanaraka kosa etsy andaniny dia maro ny manao commentaire hoe sodea raha i Tansimena raha mba lasa mamasao ny Iona Edge. Fa matetika izy roa reto no manao fanazavana mahakasika an'izay hoe zandry sy zoky eo amin'ny taona nefa mifankatia tsara ary mifanaraka izay ary tena hita fa tena mifankatia tokoa izy roa ireto na ao amin'ny tapazojeresera Facebook na eo amin'ny fiainana andavanandro. Laza moa Iona Edge tamin'izany fitiavana tena fitiavana no iarahanay fa tsy misy an'izany idirany mamasosy sy resaka vola be izany fa mifankatia zahay ary miaraka mitady vola sy manao izay rehetra mba tonga ny fiainanay hilama
amina toin'olon-drehetra hoy izy ireo hatrany. Manoloana izay resaka mamasosy jombilo zay hatrany dia maro ny olona indrindraindrindra isika malagasy rehefa mahita fa lebebe noho ianao ilay vehivavy miaraka aminao na koa efa manamanam-bola kely noho ianao avy hatrany ny commentaire sy ny tsikerany tsirairay dia hoe mamasosy nio io zany vehivavy io mamelona andebandy io ho an'izay manana afaka manampy izay tsy manana rehefa mifankaty dia natao ifameno ny lahy sy ny vavy ary natao ifanampy ka arary ny sitsiny raha toa ka olo tiany no hampiny sy ho karakarainy fa izy kosa tsy andeha handany andro hanampy an'izay olona tsy tia azy. Na ny baiboly aza miteny hoe sambatra izay manome noho ny mandray ary sambatra ihany koa izay mifanampy fa tsy misy manana ny ampy ka noho izany mila fanampiana ny fiainana fa tsisy mahavita tena eo. Etsintan'izay nisy fotoana isika nahita any bigemji sy tansimena izay ny famaly na koa nisy disadisa izay nisy tamin'izy ireo. Ny antoany disadisa iny moa zany raha natao jeritotika dia ibigemji sy Ayonaeds no ny antoany an'ilay disadisa tamin'ilay hoe milliardaire sy lehilahy manambola ary teo ihany koa le resaka hoe jombilo sy mamasosy izay nalefa ny bigemji tao ampejiny moa tamin'izany fotoana izany izay mitonona ny Ayonaeds ka tesitra tamin'izany i Ayonaeds ka namaly rehefa aveo tsy nahtsindry foitsony itansimena fa leo izy amin'ny zavatra ataon'ny bigemji tamin'izany fotoana izany ka noteneny ny bigemji ary ny famaly mihitsy izy ireo rehefa sendra ny fanena tena ny seranam-piaramanidina teny vato tankatoky ireny ny fampilezan-kevitry ny filoham-pirenena ireny satria samy nanana candidat izay nitohanana moa izy ireo ary teo ihany koa ilay resaka avion dessinme sy ny maro hafa. Hitantsika tsara tamin'iny fa tena tezitra ary dia tena tezitra itansimena fa maro kosa ny mpanara-baovao sy mpanaraka azy ireo tao amin'ny tampotsiritseretsera Facebook nilaza hoe baize fotsiny ireny fa tsy dia ao anaty fo loatra satria efa matetika ireto artista ireto no manao an'izay resaka baize zay mba azahoana mampitombo ireo mpanaraka ao amin'ny pejin'izy ireo tsirairay avy. Teo ihany zay resaka famalina zay fa amin'izao kosa dia mahoraka ao amin'ny Facebook ao fa samy lasa ambassadeur sy ambassadrice nireo orinasa izay eo amin'ny lafiny serasera izy roa tonta ireto izany hoe itansimena sy bigemji. I bigemji moa fantatsika tsara fa lasa ambassadeur ny Orange Madagascar izy amin'izao fotoana izao fa etsy andaniny kosa itansimena dia lasa ambassadrice ny Telma izay samy azo lazaina fa matanjaka izy roa ireto ka noho izany ny fantenena mipetraka amin'ny besiny maro kisendrasendra ve sa fandrifindravatra no mahatonga azy roa ireto no lasa toa misy fananana foana isaky n'izay mihetsika amin'ny zavatra rehetra atao sa ireo opérateur mihitsy no tena mahay misafidy anireto mpanakanto izay tena fantadaza ireto. Izay ary no ela tomboko lasy tomboko vavy faranakotreto ny vidéontsika amin'ny tindray mitoraka ity manasitsika rehetra anao commentaire amban'ity vidéo ity mba afahana mandravina reny hevitra rehetra eny novatsika vidéo manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny vidéontsika ary asa dino ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa ny misesy tonga gasy tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia marary soa.